misaotra ny tompo itsika eo am-pandoleana sandraky ny tananao a misaotra azy ndao ikoka eo anaty ndao itsoka azy anatin'izany makasitraka tsara mikoyana atsapanao ny fahatsarana atsapanao zay rehetra nataonao anao mendrika azy misaotra mendrika azy misaotra ndao tsika rehetra ndao tsika rehetra iara isaotra ny tompo saotra Jesosy ankizy rehetra ndao misaotra samy misaotra ny tompo samy misaotra azy saotra Jesosy no zay rehetra nataonao misaotrana misaotra tompo misaotra 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 rivarivo misaotra aminay misaotra bebebe misaotra bebe Alleluia. 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 Misaotra ny tompo lehibe sika nohon'ny ary fahasoavany sy ny fitahiny antsika ka namezany tombonandro fahasalamana hery afahantsika maketo atramin'Andriamanitra amin'ity lahady volana oktobra ity. Alleluia. Matoky ny tompo fa ao anatin'ity telo volana farany ity dia hanao zavatra miavaka ao antsika ny tompo. Iara-malala mandalo krizy ary tandomondoza ny firenena kanefa ao anatin'ny krizy indrindra no aneon'ny tompo zava-magaga ho an'izay rehetra manompo azy. Alleluia. Falitsika tonga eto atramin'Andriamanitra amin'izao maraina izao. Izay rehetra falitika mba hiteran'ny tompo izy. Miarabantsika rahalahy sy anabavy amin'ny tompo izay tonga eto ary faly ihany koa izay fanatritava aminao satria i Baiboly dia milaza tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy, tavan'ny rahavavy mandranitra ny tavan'ny rahavavy. Alleluia. Koa manomboka izao fotoana izao itsika amin'ny alalan'ny vavaka angataka ny tompo hiasa mahery ary hita manokana ity fotoana ity. Alleluia. Lazaina amintsika eto am-piandohana ny fandaharam-potoanantsika dia toy izao toy ny mahazatra ihany fivoriana maraina dia somary misy firavana kely rehefa eo amin'ny atoandro eo dia misy sakafo kely isika dia miverina etondray amroa aroso amroa dia raha valolo itsika eo amin'ny amtelo izay ny fandaharam-potoanantsika. Natao indrindra zany mba ahafahantsika miaina tsara mba tsy mona minaina mba ahafahantsika mifantoka tsara ihany koa. Zay faly amin'izany tiako mba hiteran'ny tompo izy. Alleluia. Nomboka ny fotoana ary itsika izao miangavy itsika rehetra hitsangana ho ataontsika ny hira 570 sy 300 sy 1000 anoho ny diako aho.
Aorinan'izay dia ivavaka amin'ny fotsika rehetra isika, anandratra ny feontsika isika, angataka ny tompo hita manokana ity fotoana ity dia mandalo zavatsarotra ny isatokantrano eo alohan'izany indrindra tompo, dia reto izay manolotra ny tenanay, reto izay tompo manavao ny fanoloran-tenany indray izay tonga eto an-tranonao, mbola itoy anompo an-trany araka ny teninao fa izay mahatratra amin'ny farany novonjeny. Noho izany tompo, reto izay mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fitahinao, mangataka ny fombanao, mangataka ho tainao manokana ane tompo ity fotoana androany ity. Raha miditra amin'izao telo volana fahatelo farany izao izay, dia mangataka ny fitahinao manokana Andriamanitra, ho tsonjofinao manokana ane ity volana oktobra ity, ary matoky izay fa anao zava-dehibe tsy takatry ny saina ianao, izay rehetra efa nomaninao tompo, dia tsy misy masakana izany. Noho izany tompo, tay manokana ity fotoana eny maraina ity. Ireo namanay izay mbola eny an-dalana dia mangataka ny fitantanao sy ny fimbinanao, tsy ho diso anjara eto ary ianao ane tompo hitantana azy, hivimbona azy. Matoky Andriamanitra fa izay rehetra izay tonga eto dia ho tainao manokana, atateraka an'ilay teny ho tainanao mity, ho tainanao mivoaka. Noho izany Andriamanitra, tovy ny teninao ampifaliako an-tranoko izy, ao trano fivavahako izy. Noho izany Andriamanitra, tonga eto izay, andray fitahina avy aminao, tonga eto izay, andray zavatra avy aminao, tonga eto izay Andriamanitra, ary manatena ny fitahinao, manatena ny famonjenao, manatena ny fahasoavanao, ary tsay eto tompo izany fahasoavanao izany. Avy manatitra saotra de rajahoana, natomany fahasoabe sy mahagaga no nataonao tamiko hatramin'izao. Aleluia. Indreny amarony sonomenao, ary fahasoavana indreny amarony sonomenao. Tsika rehetra izay mahatsapa izany ataotsika manandratra ny tompo. O tenentsika mivavatsika hoe iondoako iafarako ianao Jesosy, atopisiko ianao tompontsifo velona anandratravo miarararao ety izy le alfasometa Andriamanitra aketisy taloha maroavo ilay tsy tory notsika derazy notsika nangakazy. Ilaozanao ny lanitra fonenanao hitady vavy ratry zay sy odori azo antoka tokoa an-tananao. Tsy tatompo hafa akoatranao, tsy tady tompo tena marina aminao ve zany? Afa-poa tsy tatompo hafa akoatranao Jesosy. Fa
Yafaraku Yaduaku Yafaraku Aku bisiku Ya dautu kutsifu Veluna Kuwana Anagata Yana Kanawetiaka Alfa Sobeka Tupan Saka Carita Bastera ng Softanza. Yataw tu putsifu Yeruna Uwana Anagasa Tiraw ditupu Tiraw nitumpu aminisani. Haleluya. Dia atul sika wasirewa ni ftona. Hallelujah. Hallelujah. Sotran Jesosy tsika ny amin'ity andro any ity indray a. Sotran tompontsika satria dia mitantana antsika hatrany Andriamanitra. Matoa tsika tonga eto amin'ity androany ity a, ty daty androany ity a, dia nisy ny famindrapon'Andriamanitra, nisy ny fitiavan'Andriamanitra manokana. Tsapanao ve izany fitiavan'Andriamanitra izany? Betsaka zao ny olona maradratra, misy koa ny maty, misy ny marary, misy ny ao anatin'ny tena hoe fanaintainana mafy amin'izao fotoana izao a, fa tsika kosa noho ny famindrapon'Andriamanitra dia tonga salama tsara eto amin'ny tranon'Andriamanitra. Raha marina izany dia manaova aleloha mafy ho an'i Jesosy. Misaotra ny tompo hatrany hatrany tsika e. Tsy halazaina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatsarany. Aina tebotebo mafy tamin'ny tapabolana sa herinandro lasa nisy korontanana teto amin'ny firenena. Tany aminay tany dia tena anisany tena nafanafana tao ambadika ny akoron-drano tao fa dia sorana Jesosy fa manome fetanam-po ny olom-bavonjy Andriamanitra. Na dia misy aza ny zavatsarotra miseho amin'ny trangany amin'ny fiarahamonina iny a, dia manavaka ny olona manompo azy Andriamanitra. Afan'Andriamanitra isika, haleloia. Maro zao no miasa saina, mitebiteby, ahoana zao ny sakafo hohanina, ahoana zao ny fiainana. Ny tsena tsy afaka mivarotra firy fa zara raha misy fotoana ivarotana dia ahorona indray ny entana. Dia betsaka ny zavatra mampiasa saina e. Na tsika tonga eto amin'ity toerana ity dia ao anatin'izany daholo fa izao a, aza matahotra fa manana hevitra heverana ny olom-bavonjy Andriamanitra. Manompoa an'i Jehovah, manompoa an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Dia izao a, tsy azo ny fisasarana ampiny izany arenana vola izany, fa izany dia fitahiana avy amin'Andriamanitra. Izany dia aza mandefa fisainana lavitra be ny amin'ny fiainanao andavanandro, fa ataovy tsara ny fanompoanao an'i Jesosy a, ataovy tsara ny fanompoanao an'Andriamanitra,
fa manana hevitra heverana anao io Andriamanitra. Halleluia. Tsy ataotao foana zany fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra. Fa tsy marina zany. Io tenin'Andriamanitra io tsy tonontononina fotsiny, tsy lazaina fotsiny fa tena iainana mihitsy io. Tena iainana mihitsy io dia tena atao amin'ny finoana mihitsy. Ao anatin'ilay ianao tena manatrika ady iny dia mandraisa teny fikasana. Halleluia. Dia aneo ny fahasoavany, fahagagany, ny heriny aminao Andriamanitra. Zay no ela fa dia faly izay mahita antsika tsirairay avy tonga eto mino fa ianao ihany koa dia faly hiaraka aminay efatra mianadahy eto amin'ity toerana indray androany. Paster Isaia Mivady dia isaoranay hatrany satria dia manome anjara fanompoana ho anay amin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao. Jesosy ane manome hery, manome fahasoavana be ao anatinareo mpandroso hatrany ny asan'Andriamanitra. Dia raha ny tompo aritsika 2:7 ataontsika amin'ny fotsika feno fifaliana fomanontolo efa mivavaka tsika teo. Raha tena mivavaka ianao dia mino fa hanokatra tsara ny fifatoanao ane ny fanahy masina dia ho tsapanao anatin'ny hira fiderana fa velombelona ny fanahinao. 2:7 ny hira izay ho ataontsika dia ataovy amin'ny fo rehetra, ataovy amin'ny fanantenana, amin'ny fanandratana ny anaran'Andriamanitra izany. Eto ianao manatrika eto ianao. Iza le eto? Andriamanitra, fanahy masina, Jesosy zanak'Andriamanitra. Halleluia. 2:7. Avertsika Andria mandeha any andininy voalohany.
fanandratana dia atokana ho an'Andriamanitra ihany, atokana ho an' Jesosy irery ihany. Mbola hideran'ny tompontsika 2:20 ny hira izay mbola ao atao 2:20. Totsika amin'ny fanoloran-tena foa tena anatrika an'Andriamanitra izany Wow.
rehetra ananako sy izay mety momba ahy dia omeko ampandroso. Halleluia. Tena marina ve zany? Tena tsapanao ve zany? Izay rehetra ananako izay mety momba ahy dia omeko ampandroso ny asanao. Tatsika fa misy asa lehibe eto amin'ity toerana ity. Izay rehetra anananao sy mombanao ho eto ampandroso ny asan'Andriamanitra. Ianao ve tsy mba te efa hipetraka ao anatin'ny fiangonana mahafinaritra? Tao anatin'ny filazana izay nataon'ny pastera teto indray andro dia tena hitako hoe na dia mbola tsy tonga aza izany fotoana izany dia misy fanantenana, misy famelombelomana izay ho raisintsika eto amin'ity toerana ity. Noho izany tsy vitan'ny vavy izany fa alefantsika ampinoana. Halleluia. Izay rehetra ananako, averintsika, izay rehetra ananako sy mety momba ahy dia omeko ampandroso ny asana. Halleluia. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe miariarena ho anareo any. Halleluia. Izay rehetra ataon'ny tananao, izay rehetra ataonao dia ho aniza izany? Ho an'Andriamanitra. Ataovy izay azonao atao e. Tiantsika ho tanteraka sahady izany faniriana fikasana ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra izany. Mba tsy hazohazo beotr'izao intsony no hitantsika ao anaty sary fa ho toerana mahafinaritra mihitsy. Halleluia. Halleluia. Iza mba manana izany faniriana izany tonga eto. Mitaky anao hanolotra ny herinao rehetra ho an'ny asan'Andriamanitra izany. Tsaroko tsara tamin'izay tany Ambilobe. Tsy mampirisika akory pastera fa ohatran'ny hoe Andriamanitra mihitsy no mampiteny angamba te hanentana anao. Halleluia. Tany Ambilobe izay dia niatrika asa goavana. Maty ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha izay nitombiasa anay amin'ny vadiny sisany tao. Dia le vadiny tao nanolo-kevitra anay hoe izao zavatra nataoko teto navitanay an'ireo izay efa hitanareo ireo. Dia tsy nanohatra azy izay hoe samy manana fitariany Andriamanitra, samy manana fitarian'Andriamanitra azy ny olona fa izao nanaraka tsara ny lamina sy ny toromarika izay nataon'io mpanompo vavin'Andriamanitra io izahay. Dia inona zavatra natao tamin'izany? Sekoly alady madinika rehetra, ny tanora, gotehan ireny ankizy ireny dia nangonina dia navidy carreau anankiray tamin'izany fa tsika tsy hanao carreau sy pastera fa misy zavatra hafa mihitsy manara-penitra ho ataony eto. Zavatra tiako lazaina dia izao izay rehetra ananako azo atao amolotra fotsiny ny hira fiderana ny fanompony fa ataovy amin'ny fonao rehetra dia ho tsapanao fa tsy verimaina izay ataonao eto. Dia hozy izy ilay mpanompon'Andriamanitra goavana anankiray nampianatra hoe raha tianao izy ny hanao retirety dia tsy maintsy manao inona ianao? Tsy maintsy manao depô, mametraka, mampiditra. Dia raha tianao izany ny hivantana zavatra tsara ny an-danitra dia inona ny tokony ataontsika? Dia izao dia mametraka e. Tsy ho an'ny pastera, tsy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay ataontsika fa ho an'Andriamanitra rakitra tsara ho antsika ratra izay. Iza mba te hanana ny satro-boninahitra feno kintana dia ilaina ianao tena manao ny asan'ny tompo amin'ny fotsika rehetra. 4,700 ary ny hira izay mbola ho ataontsika 4,700 ataovy amin'ny fonao rehetra izany. Za dia faly miaraka amin'ny Jesosy, faly miaraka amin'Andriamanitra e. Ninonina mety zavatra miseho dia izao tsy atao mampitanodrika, tsy atao makivy ireny fa izao fampianaran'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia ianao tokony hanana fanantenana koa ianao hoe aza mijerijery mihitsy izay zavatra miseho hoe midy daholo ny tsena tsy afaka mivarotra fa amin'ny lalana tsy takatry ny sainao no anokafan'Andriamanitra n'io tsenanao io. 4,700 ny faniriako. Raha mbola velonaina koa dia hanompo anao. Taontsika fifaliana amin'ny fo tena avy ao am-pontsika mihitsy ny tenenantsika ny tononkira dia ho tsapanao fa hanomboka eto ianao dia ho sandray, ho volona indray tena anao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. 4,700.
felonay nakuha Ianu Bwana Namula mateligua Angkalasana Asana tu Dianara nau Turiku Niteni nau Isalu fairi aku Sesosi tumpu malalo Namula velonay nakuha Tave ang funona izany ang fanatenana Haleluya Namula mateligua Angkalasana Asanda tu Yanara nau Turiku Niteni nau Isalu fairi aku Sesosi tumpu malalo Haleluya Sajia tu kikuya nau Fialu fanau ai Kanan dialu janu asa Siapa tahu jai sadi Siawa kukuni lusa Fewan dilakuya nau Felukira aleluya Averti kanisa nanditi mafinaritra be Satria tokikuya nau Baba finoana izany Fialovana ho antsika Andriamanitra Haleluya Tsy ampatahotra izany Siaoko kony loza Feo andilako ianao Velokira Haleluya Ny manananao Amen Siaoko loza fa eo andilako ianao Ny olona manana n'Andriamanitra dia velokira hatrany Haleluya Iny faharoa ireo talentako rehetra miboko anao Ireo talentako rehetra anomboko anao Zay rehetra nomenao ay Hiterako anao Haleluya Nilota Matsuanay Sarucha Namuri Sami Matuki ao Tesosio
manao aleluia mafy ho an'i Jesosy. Satria ianao manana an' Jesosy, manana an'Andriamanitra. Ny olon'Andriamanitra velokira foana. Velokira foana, sa tsy marina izany? Aoka hifaly ianao fa manana Jesosy mahery. Anao hira anankiray farantsika dia hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Satria foana hiteny ilaza fa zao fotoana manapetra 770 mareta aza miova. Haleluia. Na iza ny lavo, na iza ny miketraka, na iza ny reraka dia zao vavaka ho azy rentsika. Fa tsy manaraka ny dian'ny reraka ianao fa mila mihazakazaka manatratra ny tanjona dia ny fiainana mandrakizay. 770 ary ataontsika afara izay dia hivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Aza miovaova mareta amin'ny fanompolo. Fa amin'ny andro fitsarana tsy hanenina ianao. Haleluia. Ataontsika ary izay izay ataontsika amin'ny fomba manontolo fotsika rehetra amin'ny fitiavana. Aza miovaova mareta amin'ny fanompona. Fa amin'ny andro fitsarana tsy hanenina ianao. Haleluia. We
izay lazainao no amba eto amin'ity toerana ity androany. Jery ny tsirairay avy ianao, menao anjara fe, menao anjara voateny, mila fanasitrana na dia hositrana, mila vahaolana dia menao vahaolana amin'ity androany ity. Eny Andriamanitra ny manatrika aty eo menao fandrese. Amen, alleluia. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Alleluia, misaotra raha eo. Aza miova fiarabana ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitsika noho ny fitahiny sy ny famindram-pony, dia fifaliana no hiarana amintsika rehetra eto amin'ity toerana ity. Indray ny tenin'Andriamanitra avy hatramintsika satria efa vitany vavaka. Izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Efesianina. Efesianina toko 5. Efesianina toko 5 dia ny andininy fa 7. Amin'ny anaran'i Jesosy ary azao mamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fiainoana ny fanahy. Ity tenin'ny Paoly apôstôly tany amin'ny fiangonana tany Efesosy ity dia ray amin'ireo teny izay milaza ny amin'ny atao hoe vanim-potoana. Ry havana ny Baiboly tokoa dia miresaka ny amin'ny atao hoe vanim-potoana. Bokin'ny Timoty 2 toko 7 amin'ny andiny voalohany, Paoly dia miresaka ny amin'ny vanim-potoana mampidi-doza. Amin'ity tentsika Jesosy mamonjy dia hoe isy vanim-potoana amin'ny andro farany ozy izy ozy Paoly apôstôly amin'io Timoty 2:3 io, isy andro mahory. Amin'ity tentsika hoe andro mampidi-doza, hoe vanim-potoana mampidi-doza. Mandretsika, mahititsika ny filazana maneran-tany, vanim-potoana mampidi-doza. Korontana ny Frantsa, korontana tany Nepal, korontana tany Filipy. Dia mahititsika fa na dia eto Madagasikara, province to province, Dego, Tamatave, Fianarantsoa, Toliara, Tananarivo, vanim-potoana mampidi-doza. Eto amin'ny bokin'ny Efesianina miresaka vanim-potoana ihany koa, fanaranam-po amin'ny ratsy. Raha ny tena marina dia vanim-potoana fanararotan'ny olona amin'ny ratsy. Zany no andrenesantsika, ahitantsika hoe misy trano vaky, misy trano may, misy fandrobana.
iainantsika izany zao a, hitantsika izany a, satria ny baiboly dia miresaka ny amin'izany vanim-potoana zany. Vanim-potoana mampidi-doza, vanim-potoana fanaranam-po, fanararaotana amin'ny ratsy. Raha miverina kely tsika amin'ny boky ny Efesiana io, tsy mivoaka io tsika, misy teny io hoe ary amin'izany, ary amin'izany. Io teny io dia milaza fotoana, toy ny miteny hoe, tahaka ny miteny hoe amin'ny andro farany. Ary amin'izany, zany hoe amin'izany fotoana zany, amin'izao andro ihinantsika izao, amin'izao fotoana izao, zao mihitsy a le vanim-potoana le resan'ny baiboly. Hitanao Petera miresaka, Petera faharoa, resitsika kely a, toko fahatelo. Roa Petera toko fahatelo, andiny fahatelo. Zao ny fombarao, efa fantatrareo voalohany indrindra amin'ny anaran'i Jesosy fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy anirantsira mandeha araka ny filaniny ka manao hoe aiza ny teny fikasana amin'ny fiaviany, fatr'izay no diana razana mandry dia naritra tsy niovany zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Amin'ny andro farany, tahaka ny teny le niteneniny Paoly apôstôly hoe amin'izany fotoana zany, milaza fotoana amin'izany a dia hisy mpaniratsira, hitsangana niratsira hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany. Timoty faharoa toko fahatelo ray ndesaky teo, raha izy tsika vetivety andiny voalohany. Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany. Andiny voalohany dia ajantsika ry amin'ny andiny fahadimy hatramin'ny andiny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoko fantatrao zao any amparany any isy andro mampidi-doza. Dia olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, mpiavonavona, mpiteny ratsy, tsy manao raisireny, tsy misaotra, tsy manaja zay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonom-po, lozabe, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, bebebo, tia ny fafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, ireny koa dia alaviro. Resan'ny Paoly mihitsy ny amin'ilay vanim-potoana, tahaka ny teny le niresaky teo hoe amin'izany, amin'izany fotoana zany, amin'izao vanim-potoana farany zao, isy andro mahory. Ny olona ho tia tena, tia vola, mpandoka tena, mpiavona, sisa maro samihafa. Zao le vanim-potoana izay resan'ny Paoly apôstôly hoe amin'izany, amin'ny filazantsara ny Matio, Jesosy miteny toko faefatra amby roapolo, andiny faefatra hatramin'ny andiny fahafito, andiny fahafolo hatramin'ny andiny roa ambin'ny folo, dia mitsambikiny amin'ny andiny raiky amby roapolo, dia hojerentsika daholo andiny ny telopolo, raiky amby telopolo, telo amby telopolo. Matio efatra amby roapolo, andiny faefatra, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandrema fandrao isa mitaka anareo. Fa maro no ho avy amin'ny anarako anao hoe izaho no Kristy, ka maro no ho voafitany. Raha ndre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga zany, nefa tsy mbola ho tonga ny farany. Isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy mosary, isy rorotany amin'ny tany samihafa. Andiny fahafolo, ary amin'izany andro zany, amin'ny anaran'i Jesosy, dia ho tafitonina ny maro, ifampiapanga, ifankahala izy, ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro. Noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro.
iry amin'ny andininy 1:20 io le milatsa fotoana ary amin'izany andro izany isy andro fahoriana isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatry izay niandohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony 30 ary amin'izany andro izany dia seho amin'ny lanitra ny famantarany zanak'olona ary hitomany ny firenena rehetra ambony tany ary hitany zanak'olona avy amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe eo amin'ny rahany izy ary amin'ny ampanenona mafy ny tropetra dia niraka ny anjeliny izy ka angonireo olom-boafidy avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra ary mianara ny fanoharana amin'ny aviavy raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatra rehefa efa akaiky ny lohataona taka izany koa ianareo raha vao hitanareo zany rehetra izany dia aoko fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy alleloia hitanao fa tenina miresaka vanim-potoana na Paoly na Petera na Jesosy hitantsika tamin'ny boky ny Efesiana ny resan'ny Paoly apôstôly hoe amin'izany toy ny miresaka hoe miandro farana amin'izany fotoana zany zao ny zavatra hitranga zao ny zavatra iseho ka ny baiboly dia miresaka ny amin'ireo karazana vanim-potoana izay misy iainantsika kristianina amin'izao vanim-potoana izao averiko indray mandeha vanim-potoana mampidi-dosa vanim-potoana fanararaota vanim-potoana atanterany soratra masina na ny tenin'Andriamanitra fa ty zavatra anankiray tena mahafinaritra sy manaitra amin'ity boky ny Efesiana toko 5 amin'ny andininy 20 vakitsika tamin'ny voalohany na dia misy aza ireo karazana vanim-potoana maro samihafa ireo dia mahafinaritra ihany koa ny fanambarana apôstôly Paoly amin'ity andininy anankiray ty fa misy koa ny atao hoe vanim-potoana an'Andriamanitra dia vanim-potoana izay nyresahany eto hoe ahafahan'Andriamanitra manao faminona manokana ny oin'Andriamanitra tsirairay avy androany aho dia resaka aminao fa ity androany natongavanao eto tia dia tafiditra ao anatiny ray amin'ireo vanim-potoana an'Andriamanitra vanim-potoana an'Andriamanitra ny amin'ny amalina ny fafakao vanim-potoana an'Andriamanitra ny amin'ny hitahinanao vanim-potoana an'Andriamanitra ny amin'ny anasitranana ianao vanim-potoana an'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra manafy hery vaovao ho anao indray raha mety ianao androany zao lazainy bokin'ny Salamo 7:20 9:20 andro tokony anehoan'i Jehova ny heriny zao efa andro tokony anehoan'i Jehova ny heriny zany hoe efa fotoana an'Andriamanitra zao efa vanim-potoana an'Andriamanitra efa fotoana an'Andriamanitra fotoana mpamonjeny fotoana fanapahana fotoana famelon'Andriamanitra amin'ny alalany hery ho an'ny olona maniry an'izany eo amin'ny fiainany Salamo 1:20 amin'ny andiny 7 hoy Andriamanitra atanatanao ny vavanao dia ho fenoko atanatanao ny vavanao dia ho fenoko boky ny Hagai 2:7 hoy Andriamanitra ho fenoko voninahitra izy izay mahatonga ny iratsika amin'ny teny hoe fenoy aho tompo fenoy aho mba tsy hangetahita intsony fenoy aho mba tsy reraka fenoy aho mba tsy kivy fenoy aho mba tsy talondrika fenoy aho mba tsy amoy fo fenoy aho satria vanim-potoana famenon'Andriamanitra izao tokony hangetaheta ianao androany fahatongavanao eto alleluia hoe Andriamanitra fenoy aho ampidinao amiko ny fahafelona androany
Haleluya, 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 haleluya. Mba hiala ny fakivina, hiala ny farerana, hiala ny zavatra ratsy rehetra. Feno iaho. Verina amin'ny Efesiana toko 5:7 tsika. Ho averiko vakina ndray mandeha. Ary aza mamony divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenona ny fanahy. Ilaina ny fahatsapatsika ity atao hoe fahafenona ity. Mino aho fa izany no anisan'ny zavatra anankiray lehibe mandrisika anao amin'ny fahatongavanao eto, mba handraisanao zavatra eo anatren'Andriamanitra. Tsy hoe niala tany an-tokantrano anao tonga eto dia hiverina maina na an-tokantrano, non, fa ny fanirinao a tonga eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity ianao a miala eto anao dia mitondra zavatra, miala eto anao dia mandray zavatra, miala eto anao dia felona. Ndao jeresika ireto teboka anankifolo manan-danja mampiseho ny mazava-dehibe rehefa fenon'Andriamanitra ny olona anankiray. Asan'ny apôstôly toko 2 lasika 1:7. Ny mampanan-danja ny olona iray fenon'Andriamanitra. Dia amin'ny farany aho dia manasanao a mba ho raisinao le fahafenona avy amin'Andriamanitra androany. Asan'ny apôstôly 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia ny teny atreo. Ny mahazava-dehibe voalohany mahatonga ny Paolo mampirisika aoka ho feno, aoka ho feno, aoka ho feno. Fa rehefa feno ianao a dia lazay ny asan'ny apôstôly a manomboka miteny ianao. Dikany hoe miteny a tsy azo akombom-bava intsony ianao. Misy fanambarana avoakanao. Voarehefa izavady manomboka miteny. Alleluia. Ny Petera ge ny ezana nakombona ny vavany boka ny asan'ny apôstôly toko 5. Fa Petera namaly, tsaronareo namarina na eo mason'Andriamanitra ny anekena ianareo mihoatra noho ny Andriamanitra. Fa izaho io Petera tsy maintsy milaza, tsy maintsy miteny, tsy maintsy milaza ny zavatra izay hitany masonay, izay renay, izay ny ampanaovin'Andriamanitra anay. Rehefa feno ianao dia manomboka miteny, tsy azo akombom-bava. Alleluia. Asan'ny apôstôly toko 5. Ny mahazava-dehibe ny fahafenon'ny olona iray. 2:7. Asan'ny apôstôly toko 5 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nivavaka izy niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitoro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina. Rehefa feno ihany koa ianao dia manomboka misy fahasahina ao anatinao. Tsy matahotra intsony ianao, tsy menamenatra intsony ianao, manjary misy fahasoavanao. Amin'ny 3:30 Baiboly dia miteny, asan'ny apôstôly 4:3 tamin'ny hery be no nanambarana apôstôly fitsanganan'i Jesosy tompo. Fahasoavana be tao amin'izy rehetra. Niala mitahotra, nisy fahasahina, dia nanomboka nisy fahasoavana ihany koa tao amin'izy rehetra. Tsisy ny angaran'Andriamanitra na dia iray azy. Ka ny fahafenona dia mahatonga anao anana fahasahina, dia manomboka hatreo ianao dia mijoro, tsy matahotra. Alleluia. Asan'ny apôstôly 2:10. Asan'ny apôstôly toko 2:10. 2:4. Fahatelo.
Apostoly apôstôly raiky amby folo andininy efatra amby roapolo. Fa lehilahy tsara fanahy izy sady feno ny fanahy masina sy finoana ary marobe ny olona nanampy ho any tompo. Mari tsara mandeha aloha le fahafelona dia rehefa feno ianao zay mahatonga ny Paoly miteny hoe aoko felona. Fa rehefa feno ianao a manjary fitaovana ampelantanan'Andriamanitra, marobe ny olona nanampy ho an'ny tompo, manjary mataona fanao an' Jesosy ianao a dia ho tanteraka lay vina napetraka Andriamanitra ao anatin'ny pastera Isaia ho feno dia ho feno eo ambony rehetra. Mahazo fanao an' Jesosy ianao, mataona olona ho an' Jesosy ianao. Zakaria 20:3 am'izany andro zany dia isy olona hiazona sisy dambany Jiosy dia hiteny manao hoe anaraka anareo izahay satria fantatray fa momba anareo Jehovahandriamanitra. Anvaiza izany niainga tamin'ny fahafenoana. Fenoana aloha anao androany. Rehefa feno ianao ny mahazava-dehibe ny fahafenoanao dia manomboka fitaovana ampelantanan'Andriamanitra amin'izay ianao. Ny sokafa ny vavanao no ela dia ho tonga ny olona anaraka anao. Lioka toko voalohany, Lioka toko voalohany andiny 5:10 andiny 9:10. Amin'ny anaran'i Jesosy fa ho lehibe ao anatreny tompo izy ary tsy sotro divay natoka sady ho fenoana ny fanahy masina hatrany ankibon'ny reniny azy. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny amin'ny Jehovahandriamanitra. Feno aorian'ny fahafelona mamerina ny mpiveron-dalana rehetra ao amin'ny valan'Andriamanitra. Dikan'izany azo sara-tsaina sady fa aoriny ny fandraisanao fahafenoana dia isy natao hoe fifoazana. Bahirintsika ve zany fifoazana zany? Tsy mora ange zany hoe mamerina olona anankiray amin'Andriamanitra. Fa izay ilay ilaina fahafenoana. Alleluia! Feno fanahy masina izy dia merina ny maro ny zanak'Israely ho ampidiny ho amin'ny Jehovah. Rehefa feno ianao dia hitarika ny olona maro zay fa narata fiainana, zay fa niala tamin'i Kristy, zay fa niala tamin'Andriamanitra ho tavaverinao ao ambalan'i Jesosy Kristy indray izany. Inona ny atony satria ianao feno ianao, feno ianao, feno ianao dia lasa fitaovana tsara ampelantanan'Andriamanitra. Lioka toko voalohany amin'ny andininy 7:20. Ny mahazava-dehibe ny fahafenoanao androany alady maraina. Andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia feno fanahy masina Zakaria rainy ka naminany. Ny mahazava-dehibe ny fahafenoanao rehefa feno ianao dia manomboka hamoaka zavatra tsara, hamoaka fanambarana, hamoaka faminaniana. Alleluia! Ary zao lazain'ny Baiboly a tena mpaminany maro natao amin'ny Baiboly, tsy mitsaratsara olona fotsiny. Zay ny tena vrai prophète, mpaminany. Paoly nampianatra fa ny mpaminany dia natao ampahary, natao ampiolona. Alleluia! Korintiana voalohany 4:20, 2 Korintiana 4:20 amin'ny andininy 7. Korintiana voalohany amin'ny toko 4:20 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona voalohany fampandrosoana, faharoa fampirisina, fahatelo fampiononana. Zay ny
taminany tato amin'ny testamenta vaovao zavatra hoentiny mampandroso mampirisika mampiolona alleloia zay le tena ilaina ny fahafenonao inge Zakaria rehefa velo tena aminany karaha tsika rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra zay ko lalady tanora vehivavy lehibe lela lehibe tsika rehetra fenona androany dia alomboka izy zava-dehibe ho ataon'Andriamanitra eto amin'ity talata velona ity alleloia izy fandrosoana eto izy fampirisina eto izy fampiolonana eto Lioka toko faefatra Lioka toko faefatra andininy efatra ambin'ny folo dia ny andininy roa amby telopolo ny mahazava-dehibe ny fahafenona andininy efatra ambin'ny folo ary andininy roa amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy fahenina ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilea miely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany andininy roa amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy dia talonjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny feno Jesosy no felona izy ary tao anatin'ny fahafelona dia tsy nandeha tamin'ny herin'ny tenany izy Baiboly dia miteny manao hoe nandeha tamin'ny herin'ny fanahy masina izy izany ny fototsy ny fahagagana maro izay vitan'i Jesosy alleloia natonga ny jambana iratra mato ny velomina malemina tsangana malahelo ny toriana ny filazantsara anfaiza zany rehetrarehetra izany satria niainga tamin'ny fahafenon'i Jesosy rehefa feno izy dia nitafy hery nisy hery tao aminy dia tsy nandeha tamin'ny herin'ny tenany izy fa nandeha tamin'ny herin'ny fanahy masina eny fanahy dia ny teny izay nambarany aza nisy hery sy fahefana zany dia niseho tamin'ny toerana rehetra nalehany na dia mbola tsy nametra tanana tamin'ny marary azy izy ny teny nianina nasitrana ny marary teny nianina nasitrana ny marary inona ny atony satria feno izy dia nizara ny fahafenona tamin'ny hafa ihany keo tamin'ny alalan'ny fahagagana zay nampanaovan'Andriamanitra azy Mateo toko faefatra andininy efatra amby roapolo Mateo toko fahavalo andininy enina ambin'ny folo Marka toko fahenina enina amby dimampolo ireo andininy ireo dia mampianatra fa naiza naiza toerana zay nalehan'i Jesosy ny marary rehetra dia nisotraniny avokoa satria le herin'Andriamanitra tao niainga tamin'ny fahafelona alleloia dia nampiasain'Andriamanitra izy asan'apôstôly folo andiny valo amby telopolo ny amin'i Jesosy avy an'i Nazareta nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery nandendeha nanao so nanasitrana zay rehetra nampahoriny devoly satria Andriamanitra nomba azy nandendeha izy nanasitra avaiza izany niainga tamin'ny fahafenona alleloia ary tsy nitazomin'i Jesosy ho azy rery le fahasoavana fa raha mamakytsika Marka toko fahadimy andiny fahatelopolo Marka toko fahenina amin'ny andiny fahenina amby dimampolo nisy vehivavy narary taona maro izay nanendry izy somotra viavin-damban'i Jesosy lay fahafenony hery tao amin'i Jesosy dia niampitana amin'ny raha vehivavy ary nanasitrana azy tamin'ny arety mandozana azo azy fa hitantsika mihitsy ao amin'ny Baiboly fa na ny apôstôly rehefa tonga ny fotoana nialany Jesosy teto ambony tany dia nitsodiano azy ireo izy alleloia lay fahafenona tany amin'i Jesosy tiany Jesosy niampita tany amin'ny apôstôly ihany keo zany natonga Jesosy miteny tero an-tanàna Jerosalema mandra-panafinana ny hery mandra-panafinana ny hery avy any amin'ny afo tsy hoe vita ny asan'ny ministeran'i Jesosy dia lasa izy dia noentiny manaraka azy le hery sy ny fahafenona non fa nasain'ny apôstôly mba handray an'izany toy izay antsoantso ataon'Andriamanitra
amintsika amin'ity alady maraina aty, aoko fenonany fanahy, aoko fenonany fanahy. Zaho sy anao ihany kio tian'Andriamanitra ho feno. Tian'Andriamanitra ho vehivavy ho fenonany fanahy masina ianao. Tian'Andriamanitra ho lehilahy ho fenonany fanahy masina ianao. Tian'Andriamanitra ho fenona ny fahatsarany rehetra ianao androany. Asan'ny apôstôly toko 7:5. Stefana feno ary nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tanao fa mikonto be mihitsy amin'ny fahitanao ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny fahafenona. Raha misy olona te hita ny voninahitr'Andriamanitra, tokony angavy an'Andriamanitra izy androany, feno iaho Andriamanitra. Stefana feno dia nahita izy. Ianao koa ahita raha fenona androany. Tsy ataon'Andriamanitra iala maina ianao. Alleluia. Fa zay nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa ho ataon'Andriamanitra aminao ihany koa. Dia ho fenona ianao androany sy ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Salamo 3 amin'ny 5 andiny fahaenina. Davida amin'izao fahavolombelona, ny kapokako feno, ny kapokako feno. Dika tenitsika dia hoe ny kapokako mitobaka. Dikan'izany dia feno loatra. Dia hozy fahatsarana no alaraka amin'ny andro rehetra ianako. Rehefa feno ianao dia misy fahatsarana miaraka aminao. Galatiana toko 5:2-3. Resan'ny apôstôly Paoly fa ny fahatsarana dia vokarin'ny fanahy masina. Fanahy masina misy no manome fahatsarana ho an'ny olona anankiray. Exodus 3:30 amin'ny 7:20. Vavaka izay nataony Mosesy teo Andriamanitra tamin'i Mosesy, ho ampandalofoka aminao ny fahatsarako rehetra androany, ho ampandalofoka aminao ny fahatsarako rehetra androany. Rehefa fenonanao androany dia isy fahatsarana ampandalofon'Andriamanitra ho aminao. Isaia 4:20 amin'ny 9:10. Na ifindrazan'ny tendrombohitra sy ny avoana, hoy Andriamanitra, ny fahatsarako tsy ialao, ny fahatsarako apetraka ao. Tena mila fenonitsika mba hatonga ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra hikorinana amintsika, hikorina ao anatitsika. Alleluia. Zany no anisany tanjon'Andriamanitra, drafitr'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana faran'izao, zay mahatonga ny Paoly miteny, azo mamidivay ianareo fa misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Fa ianareo kosa aoko fenona, fa rehefa feno ianao, isy fahatsarana naraka anao any. Dia faly Andriamanitra rehefa mahita ny fahatsaranao. Mahafinaritra mandrakariva tantarany ty mpitendry clavier mahay indrindra maneran-tany. Record du monde zany izy raha resaka clavier. Izy olona mantra, tsy manambola izy. Vokatry zany na dia nanana talenta azy izy, petraka amoron-dalana izy, mitendry izy. Dia izay olona voakitika an'le feokira ataony, mandrotsaka kely manome azy. Riavana mpanefa anankiray nandalo teo anoloan'ity mpitendry clavier mahay indrindra maneran-tany. Mety anao fampisehoana antsika, ianao mahay mitendry, za manambola. Dia zany atoka ny lany rehetra. Fa ho ataontsika ny fampisehoana, apetraka atsika na fisazy, alefa ny anonsa dia anangona olontsika, izaratsika ny vola azo. D'accord ozy. Dia tonga ny fotoana raikitra ny fampisehoana. Tao anatin'ny efitra goama, vaoaka mandrivony, amanaliny, ny aino ty mpitendry mahay indrindra maneran-tany fa manta. Dia nanomboka nitendry izy. Raha vao nanomboka nitendry izy, tsanana ny olona rehetra dia tanana ny orakoraka.
tsy mbola nandre ohatry zany zay ry havana fa teo amin'ny lohan'ny W teo anefa nisy lehilahy anankiray tsy nety nitsangana tsy nitsangana io olona eo fa nipetraka izy fa ny olona rehetra nitsanga teraka faly ravoravo fa ty lehilahy anankiray ty tsy nety nitsangana rehefa raha fa mifampisehoana nalahelo ngampitendry mahay dia ozy le rapanana inona mbola mampalahelo anao reny efa vahoaka be reny efa olona niorakoraka reny efa nitehaka daholo ny olona tia ny vola inona mbola mampalahelo anao dia zao izy mangataka ozy ho averin'andray mandeha ny fampisehoana fa misy inona zay fotsiny za tsy teny hoe izao na zao izy fa misy olona tsy nitsangana teo izy olona io za tsy teny fa le fotsiny averina ny fampisehoana naverina andray mandeha ny fampisehoana tao anatin'ny fotoana anaovana ny fampisehoana alohana natanterana an'izany tena nanao fanazaran-tena tsara izy namerina tsara izy makelo ry havana tonga le vanim-potoana fampisehoana faharoa manomboka nitendry ndray ty mpitendry clavier may indrindra tonga teo aloto indray le olona le niteneny hoe tsy nitsangana fa vonanomboka nitendry izy sangana moramora io lehilahy io ary tena nanomboka nitehaka izy tena nanomboka faly lerangapitendry vita ny fampisehoana dia ozy izy tam'le sponsorany zay za vo afa-po zay za vo satisfait fa ona ozy mba fatatramo iza io lehilahy zay nipetraka tsy nety nitsangana teo io ny maître kozy io ny nampianatra clavier io ny maîtreko ary efa nametraka teny io lehilahy io naiza anao manao fampisehoana ka rehefa zano manatrika eo za tsy mitsangana dikan'izay tsy afa-po aho amin'ny fampisehoana ataonao zay natonga aho izy nangataka hoe averendre mandeha le fampisehoana fizy nitsangana voalohany dika ny fitsanganany afa-po tanteraky izy asan'ny apôstôly toko fafito 1:10 baiboly dia miteny rehefa notoloam-bato Stefana Jesosy mihitsy nitsangana tafatsangana Jesosy baiboly miteny Jesosy mipetraka tanakavanan'Andriamanitra nahoana izy nitsangana satria tena afa-po tanteraka tafatsarana zay nisy tao amin'ny Stefana Jesosy Kristy tafatsangana izy alleluia ka rehefa felon'Andriamanitra itsika androany manomboka ikorina amitsika ny fahatsarana rehetra dia anaityan'Andriamanitra zany ampijorany Jesosy zany anitonan'Andriamanitra izany alleluia tsy jery fotsiny Andriamanitra fa noho ny fahatsarana noho ny fahafenoana ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia ho faly Andriamanitra mety aminao ve zany azafady Luka toko 4 ny mahazava-dehibe ny fahafenoana Luka toko 4 andiny voalohany faharoa sambikiny amin'ny andiny 7 amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy feno ny fanamasina dia niverina avy any Jordan ary nentiny fanatana nefitra 40 andro izy dia nalainy devoly fanahy ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro zany ka rehefa tampotra izany nona Jesosy sambikiny amin'ny andiny 7 ary rehefa tampotra izany fakam-panahy rehetra ny devoly dia nandao an Jesosy ary rehefa natampotra izay fakam-panahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha
Alleluia. Jesosy feno, Jesosy nandalo fahafelona, ary ny tena zava-dehibe fasivy tao anatin'ny fahafenoan'i Jesosy noentina nitsapana mihitsy tamin'ny fakapana izy, nampandalovina teo aminy fakapana rehetra noety midefolo, na ara-pahasalamana, na ara-tsosialy, na ara-bola, na ara-toekarena, naseho azy daholy, nalaina fana izy. Fa ny zavatra misy, ny olona manana fahafenona mandresy ireo karazana sanadivoly, mandresy ny loza izy, mandresy ny ozina izy, alleloia, mandresy ny fahamosampo izy, mandresy ireo karazana sanadivoly rehetra. Ary tanteraka Romanina 9 amin'ny 9 Andriamanitra ny fiadanana manorotoro Satana faingana ao ambany tongany, dia tsy anakery amintsony ireo asana devoly be dia be hoentin'ny Satana, satria izy vehivavy feno, izy lehilahy feno, noho ny fahafenona resy ny asa amin'ny devoly rehetra. Luka 7:70 Jesosy miteny manao hoe nomeko fahefana ianareo, anitsakitsaka ny mainko ny mena rano, ny rehetra nana ny fahavalo, tsisy ampaninina anareo zany. Tena ilaina ny fahafenonao androany. Luka John 7:7 7:30, Ezekiel 7:7 amin'ny 9:7 Jesosy miresaka loharano, rano, ony izay endriky ny fahafenona ampandalovon'Andriamanitra, ary izany no resan'ny Baiboly Ezekiel 7:7 amin'ny 9:7 afaka mitondra sy mampikoriana ny fanasitranana, fanany fanasitranana ho an'ny marary rehetra. Alleluia. Dikan'izany rehefa tonga ao aminao ny fahafenona dia manomboka miaraka ihany koa ny fahasoavana amin'ny fanasitranan'Andriamanitra. Tiako andray fanasitranana ny marary rehetra zay tonga eto androany. Tiako andray fanasitranana ny marary rehetra, na inona ny karazana retana, androany fotoanan'Andriamanitra nasitranana anao ny fahafenona amin'ity malaina ity, dia ampikoriana ny fanany fanasitranana, ampandeha ny fanasitranana aminao any. Alleluia. Zay sela maty tsy miasa tsara rehetra aminao, velomin'Andriamanitra ndray izany, opotsirin'Andriamanitra ny karazana fivotosana rehetra, na kista na fibrame, ny endriky ny kansera rehetra dia ho rava amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aretina rehetra manakotsako any amin'ny tenanao, na amin'ny lamosy, na amin'ny lohalika, taova tsy miasa tsara. Fotoanan'Andriamanitra ny fanasitranana izao, horesinao ny fanasitranana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny marary rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ny marary rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ny marary rehetra. Jesosy anao an'izany, ny anjaranao dia mandray fahafelona, ny anjaranao dia mandray fahafelona, aorian'ny fahafelona ikoriana ny fanasitranana, andeha ho azy ny zavatra rehetra, dia ivoaka entanao falifaly androany. Amen anay izany. Andiny vitsivitsy sisa dia vavatsika, ahoana na tonga ao andray ny fahafenona. Misy zavatra takin'Andriamanitra ataonao. Voalohany, Isaia 4:7 amin'ny 9:7, andatsaka rano amin'izay mangetaheta. Mila manana etaeta ianao. Mateo 10:9 Jesosy miteny manao hoe sabatra ny nona sy mangetaheta fa izy no rovokisana. Amoky anao Andriamanitra androany, amenanao Andriamanitra androany raha vehivavy sy lehilahy mangetaheta ianao. Ingana voalohany, mila manana etaeta ianao. Alleluia. Faharoa asan'ny apôstôly 2:7 o Petera, teny fikasana dia ho anareo, ho an'ny zanakareo,
ho an'izay lavitra na iza ny tsony Jehovan-Deman anatonazy. Ny teny fikasana no man'Andriamanitra amin'ny andro farany dia mavesatra kokoa no ny teny fikasana no man'Andriamanitra teo aloha. Androany ianao tian'Andriamanitra ikorina miaraka amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ny fahafenonao anatinao. Mila mandray ny teny fikasana ianao, mila manorona ny teny fikasan'Andriamanitra ao anatinao ianao. Halleloja! Satria natao anao ny teny fikasana. Teny fikasana ho anareo, ho an'ny zanakareo, ho an'ny tanoranareo, ho an'ny sekoleladinareo, zay le hoe ho anareo na iza ny tsony Jehovan-Demanina anatinazy. Raiso ny teny fikasana androany. Halleloja! Fahatelo, Jaona 3:4. Andriamanitra miteny hoe tsy misy fetrany ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy ho azy. Zany hoe mety 5 taona lasa, 10 taona lasa natsapa fahafelona ianao, fa androany manetsika anao indray ny fanahy masina mba ho fenona vaovao ianao. Tsy misy fetra. Halleloja! Nanaza anao maly androany anao mangataka dia omena indray. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahafenona. Fahafenon'Andriamanitra tian'Andriamanitra ikorina ao anatin'ny olon'Andriamanitra rehetra. Luka 2:10 hatramin'ny 3:10. O Jesosy, ianareo na dia ratsy azy malala manome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika ny rainareo zay nandanitra nome ny fanahy masiny ho any izay mangataka aminy. Mangatahanao androany dia azo. Oka ilobavy ianao androany dia azo ianao. Halleloja! Iriko ny vehivavy lehibe rehetra andray fahafenona androany. Iriko ny lehilahy lehibe rehetra andray fahafenona androany. Iriko zay rehetra mandeha torotena androany andray fahafenona, andray fahafenona, fahafenona fiainana, fahafenona fitahina, fahafenona famonjena, fanafana, fanasitanana, fahaolana, zay rehetra ilainao ho ataon'Andriamanitra aminao ane izany androany. Etam-pamaranana mpanjaka faharoa tsy ho vakiko, 4 andiny voalohany hatramin'ny 7. Tena mahafinaritra be ty vehivavy ty tao anatin'ny olana goavana. Nisan'ny zavatra makararary ny fiainan'ny olona ny trosa, tompotrosa izy. Ary tena niaika izy amin'ny andiny voalohany raha niresaka tamin'ny paster Elisa. Tsy voaloko ozy izy le trosa, vokatry zany ozy tonga ny olona akany zanako ho andevo. Riavana mba fantatra mo teo aloha zany problema goavany ty vehivavy ty. Dikany hoe zanaka alefa ho andevo vita tanteraka ny aminy zany. Miditra ny fahafatesana, miditra ny fahafahambaraka, miditra ny fahakiviana, miditra ny karazana depression rehetrarehetra ratra tsy tenenina tsony amin'ity vehivavy ty. Satria ny zanany hoalaina tsy vitany miregle ny trosan'olona. Oh, maty aho, maty aho. Dia ho le pastera, inona reny anananao e? Tsy manana afa-tsy diloilo ray volany monja. Ozy le pastera, solutionao androany ny fahafenona, ny fahafatesana tsy anankera aminao androany, fahafambaraka hiala aminao androany, ny fahakifiana hiala aminao androany, famoizam-po hiala aminao androany. Zao mindrama volany. Alleluia! Afaka mandeha menina fiazavady. Solutionao androany ho le paster fahafenona, 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 fahafenona. Mindrama volany. Nasaina nindrana volany izy dia ho le pastera hoe atavy maro fenona
fulany daholo tao anatin'ny trano tsy haiko hoe firy nisany tao manomboka ataoka feno tanterana le baika fafenoana solution dia ho le mpanompolan'Andriamanitra mpamilany mitera ao an-trano ianareo sy zanakareo idiny trano dia manomboka mpidilo amin'ny volany ny diloilo mba ho feriny izy rehetra dia nanomboka napidiny izy. Alleluia. Volany ray nampidinina feno volany ray, volany roa, volany folo, volany telopolo, efapolo. Tsy fantatro firy nisany tao fa ny baiboliko miteny feno volany rehetra. Alleluia. Rehefa feno volany rehetra tsatra ny diloilo. Ny mpitaky tsosa fandombo aravarana fa fambaraka hiditra fa ho le pastera amin'ny dimy diloilo. Alleluia. Réglé ny compte-ny olona. Miala androany ny fanany fahafatesana, miala androany ny fahakiviana, miala androany fa fambaraka rehetra nazo ny tokantranonao fera fa manomboka androany ho avadika Andriamanitra voninahitra izany. Réglé ny tosa rehetra ozy dia ny sisa hivelomanareo dia raina ny tombo ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa le fanfelona tondra vahaolana. Alleluia. Voafiarina ny tosa rehetra, niala ny fahafatesana, niala ny fafambaraka, niala ny fahakiviana, niala ny tawatra, niala ny fanahina, niala ny loza rehetra, navadika Andriamanitra voninahitra, navadika Andriamanitra valim-bavaka dia raina ny tompony amin'izany. Zany koa ataon'Andriamanitra aminao androany, zany koa ataon'Andriamanitra amin'ny tokantrano rehetra tonga eto androany. Ho anao izany, ho anao izany vehivavy izany, ho anao izany lehilahy izany, ho ataon'Andriamanitra aminao izany. Mety niala tao amin'ny tokantrano ianao, ireo karazana asana devoly ireo nanandindina anao, tawatra, oroa, voamisapo, tawatra fahafatesana, tawatra fafambaraka. Androany hoy Andriamanitra, oka ho fenona ianao, oka ho fenona ianao. Raha mandray fa fenonanao androany, tsipatsipaka reo karazana fanarasy rehetrarehetra. Fandroany ihany teneniko amin'ny anaran'i Jesosy, aoriny ty toroteny ty. Iaraka aminao ny voninahitra Andriamanitra, iaraka aminao ny voninahitra Andriamanitra. Mila amin'izany venao dia manomboka ataon'Andriamanitra amin'ny asanao, ho ataon'Andriamanitra amin'ny tokantranonao, ho ataon'Andriamanitra amin'ny sosietenao, ho amin'ny epicerienao, ho amin'ny chaque faritra ataonao na fambolenana fiompiana, ho ataon'Andriamanitra izany. Ndao arivavaka tsika. Hainao mameno-panga rehetra ho fiainao, hainao ny mameno-panga rehetra ho fiainao Jesosy, hainao ny mameno-panga rehetra, hainao mameno-panga rehetra ho fiainan'ny olona rehetra izay tonga eto. Aiza na iza tonga eto tompo, miangavy ianao aho, miangavy ianao aho. Ianao ilay ray ny fahasoavana, ilay fanahy fahasoavanao amin'ny tsirairay avy nainena-panga io. Na lafinina io fotoana ity androany ity, haminonao izay panga rehetra ho fiainana. Feno ny panga rehetra io amin'ny fiainana. Tia tompo, volany iray, misy volany maro tonga eto, fa tsisy ny fahasoavana ny tsirairay afekenao, fanasitrananao ameno azy,
manary venao sandrato ny tananao tsy manana venao sandrato ny tananao zay vaga rehetra fiainanao io yes tsy amin'ny fifaliana venao tsy amin'ny fiadanana venao mahantra venao ara-bola asandrato ny tananao itinao romeno tomponao zay vaga rehetra eteza toy ny vilany foana fenona ianao itenenao anatreny tompo mangeta hitanao ny foko ao fonao rehetra mangeta hitanao atompo asa mandeha fahitany tikana tsy andeha fahitany andeha finoana ty alao jesosy hitan'izay tsy mitady aho zay zisy eo am'izay tsy manontany aho aetanao ny foko manirana ony tompoloko miantso anao fenoia mangeta eta mangeta asandrato ny fono mangeta etanao atompo mangeta lasa fotsiny hoe mangeta etanao atompo lasa fotsiny hoe mangeta etanao a etisireta mangeta etanao aiza ny sekolelady aiza ny sekolelady aiza ny tanora aiza ny lehilahy lehibe vehivavy lehibe teneny fotsiny hoe mangeta etanao a tsy mitatina inana inao nato mangeta etanao avia tompo taminao mazo toerana kristo tasony etaetanao misy olona mbola afaka iasona ny etaetana sy ny fifatohany isaotra omety fanao ty maraina ity afaka iasona ny fifatohana sy ny finonao ny tompenao firy amitsika mbola vao nafaka iasona ny etaetana mangeta etanao ny tikanao tsy andeha amin'ny fahitana tikanao tsy andeha amin'ny fahatsapana inona fahatsapanao anatinao ho anao zay mangeta eta ho anao zay maina efitra va ny fonao latsaka rano amin'ny tany karakaina rika ho any amin'ny efitra zao ihany ty tofitanao firy amitsika eto mangeta eta tiantany eta etanao izy firy mangeta eta ininona favagany eo nao mangeta etanao
dia mandeha amin'ny fahatsapana. Raha matsapa sy mandinika ny ao anatinao ianao dia mety matsapa fahabangana, mety matsapa fahamainana, mety matsapa fangatsiapo, mety izany mihitsy. Dia mandeha araky ny fahatsapana sy ny fahitanao ianao. Andriamanitra dia tsy mijery izany. Andriamanitra dia tsy mampianatra anao andeha amin'ny fahitana na amin'ny fahatsapanao ny tenanao. Fa Andriamanitra dia mitady ary miandry tia hita ny etaetanao fotsiny. Ny etaetanao, ny etaetanao, ny etaetanao, ny etaetanao. Inona mampangetaetanao? Dia ho sitrana ve ianao afaka meno an'izany Andriamanitra? Tiantanenao ny tompo iza matsapa fa misy fahabangana eo amin'ny fiainany mba hatsangano ambony tanany. Mba fantatra misy fahabangana ao anatinao, ianao dia malala misy fahabangana ara-bola ve, ara-pahasalamana ve, ara-pitiavana ve, hery ve, ina le fahabangana ao anatinao, ina le fahabangana ao anatinao. Eo mihitsy ny tompony te hiditra, ameno anao izy, ameno anao izy. Dia tsy kole maina ianao, tsy andeha ina ianao, feno ianao, dia afaka hitsoro tsara ianao, ahery ianao. Halleluja! Dia ho tsara fandroso, tsara famindry ianao. Tikanao mba angetaeta, tikanao mba angetaeta fotsiny, tikanao mba angetaeta fotsiny. Hoy Davida, tahaky ny dera maniry ny ranonono ny fandriny fanahiko anao. Davida dia niteny nikapokako feno te feno. Ahoana nafeno azy? Izy dia niteny tahaky ny dera maniry ny ranonono. Ny dera dia biby any amin'iny faritra Moyen-Orient iny, ary zao ny alalany olona azy hoe misy dera mangetaetany. Mikaikaiky izy, mamoaka feo izy rehefa mangetaeta. Tsy haiko hoe ahoana ny feony, fa raha tena mangetaeta ianao, misy hika mivoaka ao anatinao, misy tarainana mivoaka ao anatinao. Mangetaetanao, mangetaetanao, ny foko maniry anao, ny tontoloko akariny etaetanao. Aiza ny ankizy rehetra? Fenoia. Aiza ny tananao? Atao hoe za Jesosy eo za mihitsy. Etananao dia tompo. Miantso anao, feno. Antsika mangetaetanao. Ny mangetaeta tsy menatra, ny mangetaeta mila rano. Andriamanitra meno anao, zay banga eo amin'ny fiainanao, zay tsy nanananao an-trano zay, ameno anao andeha izy. Mila fitiavana ianao, mila fahatsarana ianao, mila hery ianao, mila fitahina ianao. Eny ve ny zavatra tsy anananao? Fotoana ity rise. Nandratra ny tanantsika isika. Azonao sandratra ve ny tananao anankiroa, sokafo ny varavarany lanitra. Iny tananao roa misandratra iny, sokadravinao ny eny varavarany lanitra. Iny tananao roa misandatra iny, fanokafanao ny fonao. Ivavaka isika, raisy ny fanasitrananao anao. Tsy mila mankataka intsony ianao, zay tsapanao bangy eo aminao raiso izany. Raisiko tompo. Asandrato ny vavakao, asandrato ny vavakao, asandrato ny vavakao. Rombay! Raisonkel!
Fanambahana ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fanahy ratsy taty mamafy salasalana tsy finoana. Bitsika fonao tsy anjaranao zany tsia. Rombay stomy amkely. Raisiko ny fanasitranana, raisiko ny fitahina, raisiko ny filaminana, raisiko ny hery, raisiko ny fahasoavana, raisiko ny fiavavo. Raiso samy vavaka. Raisiko Jesosy. Tenene raisiko avy amin'ny tananao. Tenene raisiko. Raisiko Tompo an'Andriamanitra zaho. Raisiko ny antsarako. Raisiko ny antsarako. Fanasitranana ny ankonako. Fitahina ny ankonako. Fafenona amin'ny lafindreta. Fafenona amin'ny lafindreta. Feno uvonatiny anaranao. Alleluia. Matoky Tompo fa ianao ameny izay zavatra rehetra banga teo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy izay tonga teto tamin'ity anio ity. Ianao ameny fifalianany tsirairay avy. Ninina banga teo amin'ny fiainan'izy ireo ianao any ameny izany. Matoky anao aho. Ny Andriamanitra iny fafenonany ameno anay amin'ny fahasoavana sy ny fahatsarana rehetra. Alleluia. Feno iaho rery Tompo matsy angeta entintsony kiavokiso aombao afampo. Ataontsika fotsika rehetra zany zany. Toy ilay vehivavy ray tao sikara. Vehivavy ray tao sikara. Ny tady fatsy afampo. Raniditra teto ianao tsy nana fifaliana, tsy nanana fiadanana. Natsaka teto sero. Eto misy an'ilay loharano velona Jesosy Kristy. Iaho rery Tompo. Ianao mitebiteby satria mandalo vanim-potoana ny andro farany, vanim-potoana mampitoza. Zany efa faly miteny aminao, mbola andron'ny Tompo anao izao, androm-pahasoavana, androm-pamonjenao anao. Raiso ilay roanano velona. Atampitrisany ireo zay nitady ny fafinaretany tsy manana layarena itako ao amin'ny Tompo. Fenoia rery Tompo ratsia etae itsony kavokiso ambao afampo. Soda Jesus. Sanatony tananao andao isaotran'ny Tompo itsika. Misy zavatra nomeny Tompo anao. Anatin'izany feokira izany. Misy zavatra efa ao anatinao. Misy zavatra efa any aminao. Misy zavatra efa napetraky ny Tompo any atokantrano sady. Misy zavatra amin'iny herinandro ambony iny efa napetraky ny Tompo any toeram-piasanao. Misy zavatra efa napetraky ny Tompo any am-pianarana. Misy zavatra efa napetraky ny Tompo. Tsy hotsoan'Andriamanitra izany. Tsy hivadika amin'izany izy. Dao isaotra azy
misy ohatra be dia be tsy takatry ny sainao, tsy hitany masonao, efa nomanino anao. Misaotra tompo, misaotra tompo, do tsika hisaotra ny tompo. Niditra teto maimaina ianao, ankehitriny ianao manana fotorotoro sy mankorakoraka, ankehitriny misy fifaliana ao anatinao. Do hisaotra ny tompo, do hisaotra ny tompo. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Tsy nanam-po mihitsy ianao raha niditra teto. Zao ianao matisapa fa melobelomana, sarobidy tsy voavidim-bola izany. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Mankasitraka anao, avenany aminao ny teraja voninahitra hatramin'ny talonindraka ao mandrakizay. Halleluja, halleluja. Samy mahazo toerana isika.